Nitoendrany kosa ny fanatanterahana ny asa tanana maro izay tetikasa no tanterahana teny amin'ny boribory-tany maro samihafa. Tamin'ity androany ity niarahany salata amin'ireo mpanatanteraka izany ny solombavambahoaka voafito amin'ny boribory-tany fahiny. 50% ireo olona miara-misalama fanatanterahana ny asa tanana maro entina hanadiovana ny tanànan'Antananarivo teto amin'ny boribory-tany fahenina. Ny fanampiana ireo vahoaka sahirana ny tena tanjona amin'ity hetsika raha ny Nambarandramatoa Herisoflolona Victoire solombavambahoaka voafito amin'ny boribory-tany fahenina teto Andrenivohitra. Ity aloha zany dia tafiditra ao anatin'ilay asa tanana maro izay iarahanay amin'ny fitondram-panjakana Foibe. Iarahantsika malala amin'ny maha hoe hôpitaly an'izy ity CSB2 dia mieritreritra zany zahay hoe tokony isy fanadiovana atao satria raha mahita isika hoe zany hôpitaly zany dia tokony toeram-pitsaboana, tokony ho adio tsara, tokony andratovana fahasalamana dia nefa raha mijery ny loto rehetrarehetra ao ambadika eo dia feno loto izy ity. Dia izay indrindra mahatonga ny hoe ampidirina ao anatin'ilay asa tanana maro izay karakarainay miaraka amin'ny fitondram-panjakana zany ny fanadiovana ny hôpitaly ety Ambohidroa mba hisian'izay hoe fitandrovana fahasalamana ho an'ny vahoaka izay. Dia eo ihany koa izay le hoe ho an'ny fahadiovana ho an'ny olona tsabony ety fa eo ihany koa le hoe fanomezana asa ny reto le vahoaka marobe izay tsy anasa ety amin'ny faritra misy anay satria hitantsika amin'izao fa vahoaka sahirana izy ireo dia manome asa azy ireo zany ny tena tanjona ihany koa. Raha ny teto amin'ny Fokotany Ambohidroa dia iarahan'ireo olona voafantana sy ireo olona tsara sitrapo avy amin'ny sampandraramisana ny fikojakojana ny tanànan'Antananarivo na ny Samiva ny fanatanterahana ny asa fanadiovana. Mandray anjara amin'izany ihany koa ireo mponina avy amin'ny ambalam-bahoaka. Ny fanadiovana ny manodidina ny Fokotany Ambohidroa sy ny CSB ao an-toerana ary ireo lalana manodidina no asa sahan'izy ireo. Ny fanorenay zany dia tokony mbola mba hitohy zany le asa tsy be dia be zao zay ny tena asa nefa vitsy ihany vitsy ihany zany eo amin'le asa dia tokony ampiana foana zany le asa. Satria zay tsy anasa zany betsaka zany zay tsy anasa amin'izao fotoana dia tokony zany zay mba hanana asa foana zany mba tokony hitohy foana zany le asa ho atao. Satria zay any amin'ny faritra iva dia zay zany tsy mba afaka makaiza mihitsy. Allo mba hitohy varovarotra kely nefa hitanao ihany le varotra amin'izao fotoana zao zay mandeha zay zara fa sofa mba misy an'izao zany manananana le fahaserana. 20 andro ny faharetan'ny asa ary efa nanomboka ny 9 volana Jolay teo ny fanibohan'ny asa raha ny boribory-tany fahenina manokana no resahana.